Toplasy tompoko vavy mitoy ny fiarahantsika mitoy ny fandarana ary isaorana anareo zay mijery eo amin'ny fahitalavitra isaorana anareo mihaino ato amin'ny Record FM ihany koa somary efa lasa kely ny fotoana antsika hatsoalavaina intsony fa dia efa hanambara teo moa manam-pahintsika amin'ity anio ity eto amin'ny fandarana inona ny vaovao ity herinandro ity dia nanamariantsika ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaova an-gazety dia eto akaiky Ramatoa Monica Solarson ia zay filohan'ny olavitry ny asa fanaovana gazety miaraba anao tonga somatsara eto miaraba anao liva miaraba ny ekipa rehetra miara-miasa ato amin'ny radio fahita lavitra Record miaraba antsika rehetra manaraka ihany koa izao fandarana izao miaraba manokana ireo mpanao gazety rehetra manerana nosy tratra ity andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany ny asa fanaovana gazety makasitraka ny amin'ny fanasana zava-dehibe ny asa fanaovana gazety omena sehatra toy izao dia misaotra indrindra ny Record zay tsara mampatsiahy antsika fa dia mpanao gazety ihany koa moa zany izy mazava ho azy ankoatran'izay hoe mafilohany olavitry ny asa fanaovana gazety azy izay zay efa natsidiko zay ihany Madame Monica hoe ty herinandro ty nanamariantsika izany andro maneran-tany ho an'ny asa fahalalahany asa fanaovana gazety izany fantaniko voalohany aloha tonga de raha mafampana avy hatrany satria mitodika amin'ny filaharana isika dia niempotra ny laharantsika zany eo amin'izay resaka hoe fahalalahany asa fanaovana gazety izay amin'ny mafilohan'ny olavitra anao amin'ny mampanao gazety anao ahoana no famakinao an'izay zany sy ny mety hoe ho antony izay hoe fiamorantsika teo amin'ny resaka laharana izay raha tsy aivina ny Reporters sans frontières no namoaka ny tatitra raha tamin'ny herintaontsika fa 20 amin'ny firenena 20% amin'izao zany Madagasikara dia nihemotra any amin'ny laharana 100% amina firenena 20% amin'ilay hoe fahalalahany asa fanaovana gazety ho an'ny OJM na ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia mametraka an'ity fanontaniana ity foana hoe asa fanaovana gazety manao ahoana no tiantsika rehetra tsy voatery no mpisehatra ao anatin'ilay asa fa isika rehetra mihitsy ho apetraka eto amin'ny firenena entiko hampandiny tena zany ny tsirairay ny fisiny ny tatitra iny indrindra ho an'ireo rehetra voakasika ny amin'ny sehatry ny asa fanaovana gazety voalohany indrindra aloha ho an'ny mpanao gazety manodidina ny 750 ny mpanao gazety rehetra manerana ny nosy izay manana ny karatra mamatianina mahampanao gazety amin'izao fotoana no zaraina nanomboka tamin'ny 220 raha samy mandinika hoe taiza no nitondranao mpanao gazety an'ilay asa fanaovana gazety ho an'ny tompona orinasa gazety ihany koa izay ankasitrahana any amin'ny hoe nanorenana ny orinasa gazety ahafahany mpanao gazety miasa mampisitraka an'ilay zo fototry ny olom-pirenena hahazo vaovao maro lafy sy voamarina ary azo amarinina ahoana ihany koa ny endriky ny asa fanaovana gazety ao anatiny ireny orinasa gazety ireny ho an'ny fitondram-panjakana nanao ahoana ny nitondrana an'izay asa fanaovana gazety izay dia veriko hoe fotoana fandinihana indray famerenana amin'ny laony ihany koa ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara ny misy ny tatitra toy ireny ndao veriko kely ny fomba fijery Ramatoa filohan'ny olavitry ny asa fanaovana gazety ndao ary tsy jerytsika hoe iny tatitra iny ialantsika zany le hoe maso avy any ivelany fa isika mpanao gazety amin'ny mafilohan'ny olavitra anao mety hoe ho diso ve zany zay fomba fijery zay manahoana ny zavatra iainina ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara raha ny fomba fijerinao indray le fahalalahany tianao ambara io le fahalalahany asa fanaovana gazety aloha zany raha fijerin'ny olavitra azy misy le fahalalahany matoa amina samy manana ny fironany sy ny ligne éditoriale na ny tondro fanoratana moa zany ny fanoratana ny orinasa gazety tsirairay ary malalaka ny famoahana vaovao tsy misy hoe teritery hoe vaovao toy izao tsy azo avoaka na vaovao toy izao tsy azo avoaka raha fijerina azy fa io moa zany tsy misy ny hoe absolu na ilay hoe tanteraka dia amin'izay zany mila miezaka raha raisina amin'ny tatitra iny na zava-misy iainana amin'izao fotoana ihany koa teny Ramatoa filoha hoe tsy de mitombona loatra ny
iny hoe fiamoran'ny laratsika iny raha zavatra iainana zay tsy miteny an'izay misy zany le fahalalahana fa tsy tanteraka le izy tsy mitena hoe mitombona izy sa tsy mitombona satria samy manana ny fijeriny azy moa zay zany ny fijerin'ny reporter sans frontière fa averiko ihany hoe hoentina andiniana hoe ahoana raha zay fijeriny azy inona zany nandeha ho atsaraina mba hampatsara n'ilay laharatsika raha ho an'ny reporter sans frontière indraindray koa hoe ny mpanao gazety ihany no manimba n'ilay asa zay ny ataoko hoe mila mandiny tentsika tsy oka zany tsy ho voafefe an'ilay hoe indrindra moa ty resaka vola ty elana tsiny fa tonga de vatanina lay izy misy mpanao gazety zany tena mitady amily an'ilay asa ho any amin'ny tsy tokony ho izy fa mbara foana hoe inona no antom-pisiny ny asa fanaovan-gazety de ilay hoe mitatitra ny vaovao mampita azy ho an'ny olo-pirenena mba hanampy ny olo-pirenena hanana fanapahan-kevitra indrindra hoe fotoam-pifidianana zao de andraikitry ny mpanao gazety ny mampahafantatra ny hoe aiza moa zany hoe zotra-pifidianana inona avy ny dingana tokony ho fantatra raha hiatrika fifidianana zany satria zava-dehibe ho an'ny firenetsika ny miatrika fifidianana amatany demokratika atsika izavy ireo candidat inona no programme vinanasa ny candidat tsirairay mba hanampy an'ilay olo-pirenena zany hoe hanapa-kevitra de zay ny asa mpanao gazety fa misy ihany koa ny mpanao gazety sasatsasany engany hoe tsy ho betsaka le mamily manao fitadiavam-bola be an'ilay asa fanaovan-gazety de zay zany leveriko hoe anisany manimba an'ilay asa eo koa moa le loharanom-baovao teneniko hoe avy amin'ny fitondram-panjakana ohatra satria de tonga aty aminay zay tatitra zay menimenina ny mpanao gazety hoe tsy misokatra ny loharanom-baovao na de te hanango-baovao ary rehefa mahazo an'le hoe tsy afaka miteny zay indrindra moa zany reny sampandraram-panjakana maro lafy reny hoe bety raha vao miteny zay tsy afaka miteny zay mila mangataka autorisation ianareo fa somo isorana tamin'ny fanamariana ny telome iny de nambara tamin'ny ministera ny serasera ny etaeta ny mpanao gazety de fa namaly moa zany raha matoa ministra ny serasera hoe hojerena ny hamoahana ny didi-panjakana ny hamoahana ilay lalàna hoe loi de l'accès à l'information à caractère public zay aloha ny teniny de andrasana moa zany ny fanatanterahana zay efa nisarisaka izay ihany ianao maromaro moa ny fanakianana indrindra atao ao ny hoe mpanao gazety malagasy tsy matiana amin'ny asa sy ny sisa ny fomba fijeriny nao indray mahakasika an'izay hoe mety amin'ny lafiny inona mety mahatonga an'izay hoe mpanao gazety malagasy tsy matiana mpanao gazety malagasy aloha tsy hoe tsy matianina fa misy matianina de ny vinan'ny braoan'ny OGM moa nanomboka ny taona 2024 na voafidy de ny hoe mpanao gazety matianina mirahina ho amin'ny fampandrosoana misy drafitra stratégique plan stratégique mamaritra an'izay hoe fanatanterahana an'ilay vina izay ao anatin'izay ny hoe fanamafisana traikefa ho an'ny mpanao gazety ny antony lalàna mamaritra hoe ny antsoina hoe mpanao gazety aloha de ilay olona mivelona manao fotom-pivelomany ny asa fanaovan-gazety zay aloha na izy manana ny mari-pahaizana maha-mpanao gazety na izy manana traikefa telo taona ny sehatra teo amin'ny asa fanaovan-gazety mety hoe izay ve apetraka ihany ny fanontaniana na aminao koa ary ianao koa mpanao gazety hoe mety hoe izay ve ny antony mampatonga ny mpanao gazety tsy matiana satria tsy voatery ho mpanao gazety izy miditra eo amin'ilay sehatra fa manana le telo taona traikefa de afaka milaza hoe mpanao gazety de raha manentana foana ny mpanao gazety hoe aza manaiky mora mionona fa meteza foana ikendriny tsara hatrany amin'ilay asa be de be reo zoky tany aloha no nanana ny toerany tamin'izany asa fanaovan-gazety zany de mandeha anatevina fahalalana tsy voatery hoe aiza indray misy fiofanana na aiza indray fa ianao miainga aminao manokana mpanao gazety ianao de teny foana hoe masina le asa fanaovan-gazety manana ny asiny ny asa fanaovan-gazety de ataovy ary le mampiakatra n'le asiny miainga avy aminao mpanao gazety aloha raha matofoloha nisy fotoana taona 2024 de nanao tolona siady mafy ny mpanao gazety tamin'ny resaka hoe fanavaozana ny lalàna mifeny serasera sy ny asa fanaovan-gazety nandoaliana sy ny dradradradrana mihitsy tamin'izany fotoana izany satria no heverina fa hoe tsy malalaka voageja sy ny sisa misy tokony hatsarainy amin'izao fotoana zao tena roapolo amby roa arivo azo atao hoe tena miaina
amin'ny vokatry ny reny fitakina ireny ve mpanao gazety malagasy zany hoe efa tena zavatra nahitsy ve efa mahitsy zavatra nitakina ve efa tena voataky nisy moa lay hoe mouvement MLE tam'izany fotoana natsangana hoe iado an'izay fahalalahany asa zay everiko hoe mahomby ihany miady satria nisy ny lalàna iny zany hoe nanomboka tamin'ny lalàna iny zany tsy migadra intsony tsy azo gadraina intsony ny mpanao gazety amin'ny asa fanaovan-gazety zay ataony zany hoe amin'ny lahatsoratra sorata na amin'ny fandarana na amin'ny vaovao zay na voaka dia efa everiko eo fahombiazana lehibe zany fa aoka mba hoentina ho amin'ny fanatsarana trano sy ny fikendrena trano ny asa ny fahazonana izay fahombiazana izay fa tsy hoe andeha indray ho ararotina indray hoe anaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna hafa indray le resaka droit commun moa zany io tiako tenena io satria hoe tsy mahazo migadra ntsony ny mpanao gazety dia anao zavatra tsy mendrika indray any amina sehatra hafa tsy idiran'ny asa fanaovan-gazety iny ngamba everiko hoe tsy mety koa iny fa mety hanimba ny sara ny mpanao gazety ihany koa ia antariko ihany izy ty raha mato filoa mifandraika amin'izay valitenanao zay satria mety hoe tsy nohon'ny lay soratra na zavatra andraisany lay mpanao gazety na tompona orinasa tserasera fa azadonoina hoe misy misy migadra misy nenjehana mbola misy any amponja ny tompona orinasa tserasera amin'izao fotoana izao fomba fijerinao makasika ny ireny hoe tena tsy misy fandraisany ve amin'ilay matompona orinasa tserasera azy na hoe amin'ny mampanao gazety azy efa nanao fanambarana moa ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara makasika ny gazety la gazette de la grande île dia zay aloha zany tsy miditra any amin'ilay resaka hoe raharaha anenjehana azy tsy ao anatin'ny asa fanaovan-gazety tao anatin'ny fanambarana efa natao zay nefa kosa mahita an'ireto namana mpanao gazety manodidina ny 20 eo izy ireo izay very asa tsy miasa zao ry zareo manoloana ny tranga iny dia efa nisy ny fionanay tamin'ireo mpiasa ireo satria ny andraikitry ny OGM ny mampivoatra ny asa fanaovan-gazety ny manampy ihany koa ny mpanao gazety amin'ny mety hoe efa nitsakitsahana ny zoany amin'ny fanatanterahana ny asany dia efa misy zany ny fanampiana fanelanelanana moa zany ny atao amin'izao hoe amin'ilay orinasa izay nitory sy nampiarana ilay didy iny avy any amin'ny fitsarana dia nay zany ny OGM zany dia any amin'izay no miditra izay hoe ahoana no ahafahana mamerina andray ny asa ho an'ireo izay mpanao gazety namana izay tsy hanasa ireo amin'izao tany aloha raha mato filoa dia somary ohatrany hoe nanahirana ihany satria misy tsy fitovizana fomba fijery ny ministera sy ny filohan'ny olavitra lasa ohatrany hoe manahirakirana ny fitondram-panjakana ny filohana olavitra ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoan'izao ianao no anontaniko manahoana zay manga velo lanitra raha hoanao manokana zay filohan'ny olavitra sy ny ministera pia le hoe manga ny lanitra hoe tsara be ve ny fifandraisana dikan'izay zao ny amaliko azy io zany raha tsy miara-miasa ny sehatra rehetra ao anatina firenena anankiray na ao anatina rafitra anankiray tsy tera-boka tsoa le miara-miasa akory tsy midika hoe dia tena mitovy hevitra zato isan-jato fa apetraka foana le fera-miasa raha tiana nyrosoana ao amin'ny fampandrosoana zany sy ny hoe fahombiazan'ny asa satria tsika izao ne samy ato anatin'ny fanjakana Madagasikara ato anatin'ny firenena moa zany dia manao ahoana moa zany tsika ny amin'ny tonga dia atsidiko moa le resaka hoe karatra mahamatianina izay anisany miteraka resaka ihany koa hoe misy ireo hoe tsy mitaky an'izay karatra mahamatiana izay tsy mila an'izay iny safidy iny tsy ameko iny fa tiako hitondrana saina fotsiny hoe ianao zao eto Madagasikara na iza filoha-pirenena eo dia manana karatra kara-panondrom-pirenena malagasy ianao dia ohatr'izay koa zany le tsika mpanao gazety manampy atsika be ny fananatsika nyny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety iny zany hoe misy foana zany tsy maintsy atao foana zany ny fera-miasa fa zay moa le hoe jerena tsara ny fomba hoe ahafahanao mametraka ny vinanao
tsy ho tsabatsabahana na tsy ho baikobaikona fa tamin'ireny moa zany tamin'ireny fotoan'ireny mialatsiny miverina amin'ny tantara nisy ny filazana hoe sary-bakoly dia izy aloha tsy mitombona tsy misy an'izay velively fa mijoro hatrany ho an'ity azy ity satria za zao tena nisan'ireo victime n'ilay resaka politika sy fanaovan-gazety raha ny momba manokana mamela ianao mba ilaza kely an'izay tany amin'ny MBS nanomboako ny asa tamin'ny taona 2024 nitranga reny ny crise politique ny 2024 tamin'ny taona 2024 ngamba 2024 azafady dia nitranga tamin'ny 2024 ny crise politique may ny orinasa tsy hanasa ihany koa izahay dia voatery nitady asa tafiditra tany amin'ny tribune sy ny basivava dia avy eo nifindra tany amin'ny l'Express de Madagascar sy ny Aura dia nisy fandraisana mpiasa atao amin'ny radio Madagascar dia ao amin'ny radio Madagascar dia izany hoe tokony apetraka tsara le asa zany ary eo mbola sarotra moa zany izay mora le miteny fa sarotra ny asa tanterahana ao anatin'izay tsy hoe mampitaha raha matofilo fa mety hoe paikadinao manokana ve zay somary mangingina tsy dia miseseo loatra tsy dia maneoneo hevitra loatra raha hoarina amin'ny zay tany aloha tany ina mety ho anton'izay tsy dia hoe mangina loatra kosa aloha hoe misy fotoana anginana fa misy fotoana koa hitenenana zao nareo zao manasanay dia miteny zahay dia misaotra ny amin'ny fanasana fa ny anay zany ny asa ny tena asongadanay kokoa hoe inona ny asa vitanao fa mijery ihany koa zay fomba fiasa rehetra hatramin'izay dia ny tsara tamin'ireny fomba fiasa reny tohizinay fa mety hoe manahirakirana tsy nety tamin'ny hafa ohatra fa metimety amin'ny hafa ihany koa dia dinianay tsara ohatra zao ny zavabitan'ny OGM braony OGM zao ane dia ilay hoe manana n'io fohy be toerana io zao tsika le ao ambohida io azo tsidiana afaka makao daholo ny mpanao gazety rehetra misy misy solosainao afaka miasa ao hoe rehefa le mandeha reportage any amin'ny ville reny any amin'ny tanan-dehibe zany ka hoe sarotra be ohatra ety aminareo zao ohatra hoe lavidavitra kely dia afaka manao montage ihany nareo tsy manina mihitsy fa saingy mbola tsisy connexion moa fa eo tsika manao azy angatahana fiaraha-miombina antoka amin'ny mpiara-miombina antoka zany amin'ny rahaparantsika satria voafetrany fotoana ihany raha zavatra tena resahana betsaka fa fanontaniana anankiray anisany indrindraindrindra rehefa tany amin'ny hoe hifidy filohan'ny ho lafitra ny mpanao gazety tanty rehefa mikonikonina ny mpanao gazety samy'ny mpanao gazety hoe hifidyany hitotsika za tsy hifidy dia hoe eo foana lizy io ve tena hiaro atsika fi sao dia tsy hiaro atsika io zany lasa misy an'izay zany any amin'ny mpanao gazety hoe ametraka olona mba hiaro azy efa eo ny lalàna aloha masava loatra natao arahana mahitsy be ty fantaniko ty raha matofilo raha misy mpanao gazety tratra ny antsozay na fanentsikanjehana ataony mety hoe olona ambony na mpanambola na ny fanjakana mihitsy mijoro fenao hoe am'izay zavatra mampiay ihany mpanao gazety zay hoe ametraka olona izy hiaro azy zay ny asantsika tena mijoro ho amin'ny fiarovana fa atao tsara manaraka ny lalàna ihany koa lay asa misy asa efa natao zao manodidina an'izay la gazette de la grande île mihitsy ny victime tamin'ny taona lasa teo nisy banky lehibe nitory azy dia nandeha nakany ny tena niaro nanampy zany nanotrona sy hoe nijery ny fomba ahafahana fanampy ao anatin'izay satria asa fanaovan-gazety le izy fa le tenenao hoe mangingina tsy mety koa mantsiny hoe le misehoseho rehefa miasa ny asa zany ny asa ny atao fa tsy dia ny tena dia teo ihany koa orinasa gazety fahita lavitra tsy miankina anankiray efa nampiana ihany koa zany nahita olana tamin'ny resaka asa fanaovan-gazety nisy nitory indray amina sarina voakany zany dia nanampy tamin'izany ny OGM izay manana mpanolo-tsaina momba ny lalàna izay sorako azy zany sy mpisolo vava manampy be andreo mpanao gazety misy ihany koa zao mpiasa amina orinasa gazety tsy miankina ihany koa ny azy indray resaka hoe zo no edivana dia miasa ao anatin'izay ny raoan'ny OGM fa mijoro ny amin'ny hoe fiarovana tsy misy zay sotranao am'rahantsika anazy inona ny tena hoe olana ho sedrain'ny asa fanaovan-gazety zay ambany fiahinao am'izao fotoan'izao raha fahitanao azy amin'ny akapobeany ary efa misy ady ve ny hoe vina entina mandingana an'izay olana ny asa fanaovan-gazety zay
ny tena olana fototra aloha zany ny fahitanay azy de le fepetra iasan'ny mpanao gazety mihitsy satria misy zany a tsy misy karama iraisana zany aloha ny asa fanaovan-gazety ohatra anisany fa samy manana ny karama omeny avy ny tompona orinasa-gazety ohatra na ny any amin'ny fanjakana ihany koa de tsy mbola mipetraka ilay hoe tena hoe tsanganasan'ny mpanao gazety de iny moa efa nambara tamin'ny fampelezan-kevitra zany ny amina voafidy hoe hametraka an'izay tsanganasan'ny mpanao gazety zay ny anisan'ny drafitrasa atao ao anatin'ny fanatanterahana n'ilay vina eo ihany koa le resaka hoe fanampiana ho amin'ny fampiofanana sy fanamafisana traikefa zany mba hamatianina kokoa hatrany a ny mpanao gazety de io resaka hoe olana fototra io zany tena imasona ao arinan'ity fanamariana ny telo mety moa hoe ahoana ny afahana mametraka an'izay tsanganasa zay ary rehefa misy ny asa zany a miroso moramora makasika an'izay mba hoe tena hipetraka amin'ny toerana zany le mahampanao gazety dia zay no namaranatsika aloha ny tafatafa sy ny resadresaka zay nifanaovana tamin'ny filohan'ny olafitry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara zay isorana be diabe satria dia nanasanao zay dia tonga ianao lasa tonga moa ianao atao akory fa dia teto fotsiny zay mirasoa makasitraka anareo mpiaino sy ny mpijery ihany koa raha tsy misy ny afatrafatra zay etitsika amaranana dia fa makasitraka anao Ramatoa Monica makasitraka indrindra de misaotra ny record manantitra ny fisaorana nanasa de rapitso ny intermédia eny amin'ny kianja Barea iray eny an-kianja ny anaran'ny hetsika io a karakarain'ny OJM manokana ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ny fahalalahany asa fanaovan-gazety a de misaotra anareo fa nareo koa zao anisan'ilay andray anjara eny a mba tena hoe iray eny an-kianja tokoa ary batakopo isy match tetabely te hibatakopy fa de eo zany tsika mahita azy isy match de gala io atsidiko eto tsisy vidim-pidirana isy match de gala eo na ny mpanao gazety sy ny mpanao politika de afinaritra be ny fionana eny fa de tonga avy e makasitraka tokoa dia misaotranao Ramatoa Monica filohan'ny olafitry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara iato kely tsika faingo kely rehefa avy eo amitoy ihany ny fandarana misaotra tokoa